Vaovao manasongadana ny finoana indray kosa mihodina isan-taona ny fitariana ny fiombonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara na ny FFKM no ahafantarantsika azy. Mamarana ny fitantanany araka izany ny filohan'ny FFKM Monseigneur Ranarvelo Samuel John ary miomakomana amin'ny fandraisana izany indray ny filohan'ny FFKM. Ny mpitandrina Lala Rasendra Asina, filohan'ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara na ny FFKM no handray ny fitariana ny fiombonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara na ny FFKM. Raha pitso alahady 20 Janoary no anatanterahana ny lanonam-pamindram-pahefana eo aminy sy ny filoha ivoaka ny Monseigneur Ranarvelo Samuel John. Mandritra ny fitaom-pivavahana izay ho toto-saina eny amin'ny FLM 67 hekitara manomboka amin'ny 3 ora folakandro no anaovana izay famindram-pahefana izay. Raha tsy ahivana ny asa vitan'ny FFKM tao anatin'ny fitariana Monseigneur Ranarvelo Samuel John dia nisongadina ny fanatanterahana ny asa ho an'ny fampihavana pirenena. Taorian'ny fifampidiniana samihafa tanteraka nanomboka ny 7 Desambra 2024 ny fampionana ny filoham-panjakana dimy teo ambany fitarian'ny FFKM. Ny ao nandatabatra boribory ny 5 taona ny filoham-pirenena Hery Rajaonarymampianina sy ny filoham-panjakana teo aloha Didier Ratsiraka, Xavier Albert, Marc Ravalomanana ary Andry Rajoelina. Fampihavana pirenena izay nifototra tamin'ny 4F, fekekeloko, fibebahana, fahamarinana ary fihavanana. Raha ny zava-nisy efa vonina indray ny fanilo ny mpitandrina Lala Rasendra Asina. Nahitana taratra ny fahavonona ny anio fampihavana pirenena ny toriteny nataony teny amin'ny lapan'ny tanora sy ny fanatanjahantena ny alahady 20 Janoary lasa teo izay miantso amin'ny famelana. Asehory avy fa manam-pitiavana ary manam-pinoana ianao isika FJKM amin'ny alalan'izany fanampiana ny mpiaraberona amintsika. Arak'izany dia amindra ny fanilo amin'ny mpitandrina Lala Rasendra Asina ny Monseigneur Ranarvelo Samuel John raha ampitso amin'ny fitariana ny FFKM mandritra ny fitaom-pivavahana eny amin'ny FLM 67 hekitara. Marihana fa ny fitaom-pivavahana tanterahana raha ampitso eny amin'ny fiangonana FLM 67 hekitara ihany koa ny hanimaranana ny vavaka ho an'ny firaisam-pinoana izay natomboka ny 17 Janoary lasa teo.